Lolotra ny arahaba tompoko. Hitoetra trany ny oram-baratra mety alohavana na arahana tafitra indraindray any amin'ny ilany andrefa ny Madagasikara. Ny faritra hafa kosa dia tombanana iamaina miandalana. Iatsakilan'izay dia ho mafy ny fitsokon'ny rivotra amin'ny morontsiraka atsimon'ny nosy manomboka eo Taolagnaro hatrany Androka, manodidina eo amin'ny 5 kilometatra isan'ora izay hamafy ny rivotra izay, ary arahana tafitra 5 kilometatra isan'ora. Arak'izany, mila mitandrina fatratra ireo mpianjika rehefa mivoaka ny ranomasina ary arao atsakany sandavany foana ny toromarika izay omeny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety isy eo. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina ary dia mety ololovan-drahona ny voamaraina fa hisava miandalana ihany rehefa misandratr'andro aty amin'ny morontsiraka avaratra andrefa nitorak'izay ihany koa ny aty amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana mety hisy tandrifin-drahona iserana mihitsy aza manamorona ny analanjorofo. Ny faritra hafa kosa dia ho maina amin'ny ankapobeny ary azo vahana ny zavitany. Raha ny tolakandro indray dia azo orana tandrifin-drahona ny any Anosy sy Samborano, azo oram-baratra kosa manomboka any amin'ny faritra Boeny, mihitatra taty amin'ny faritra Melaky, Bongolava, Menabe ary ny ilany andrefa ny faritra Vakinankaratra. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ary balika be mihitsy ingaby masoandro, mety azo vahana hatrany ihany koa ny zavitany eny antsefatsefany eny. Raha ny vinany maripana dia tafakatra 7-30 degré maripana ambony indrindra any Beroro, 9-30 degré ny any Maheva-Tanàna sy Antsohihy, tafakatra 20 degré ihany koa ny maripana ambony indrindra ho an'ny faritra anatiny. Morontsiraka atsinanana saika eo amin'ny 20 na 30 degré ny maripana ambony indrindra. Amin'ny vinany toetry ny andro ny alahady indray dia anomboka hitoetra miandalana ny atsikony ala izay. Arak'izany dia andrahona na andrahona mitsitokotoko ny morontsiraka atsinanana mihitatra taty amin'ny afovoantany. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa araka nefa mahazatra dia anoram-baratra ny aty amin'ny faritra Melaky, Bongolava, Menabe ary ny tapany avaratra ny faritra atsimo andrefana. Ny vinany maripana tsy dia misy fiovana firy fa eo amin'ny 7-30 degré hatrany ny maripana ambony indrindra ny Beroro, 5-30 degré any Maheva-Tanàna ary 9-30 degré any Antsohihy. Eto amin'ny faritra anatiny dia eo amin'ny 9 hatramin'ny 9 degré ny maripana ambony indrindra. Andao faranana ny vinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy ary saika mbola andrahona hatrany aloha morontsiraka atsinanan'ny nosy iny mihitatra hatramin'ny afovoantany. Mety hisy tandrifin-drahona zany aty amin'ny morontsiraka Vatovavy, Fitovinany, Atsimo-Atsinanana mihitatra hatrany Taolagnaro. Ny oram-baratra any amin'ny ilany andrefa Madagasikara moa dia mitoetra eo foana, izany hoe aty amin'ny faritra atsimo andrefana Menabe ary Melaky, torak'izay ihany koa ny tapany atsimo ny faritra Boeny. Raha ny vinany maripana tsy dia misy fiovana firy fa hafana any evikevoka be mihitsy manerana ny nosy, tafakatra 5-30 na 9-30 degré ny faritra Betsiboka, Sofia ary ny atany ny faritra atsimo andrefana. Ho an'ny afovoantany ihany koa dia mety ananky hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Morontsiraka atsinanana saika eo amin'ny 20 na 30 degré maripana ambony indrindra ary raika amin'ny 30 hatramin'ny 4-30 degré kosa any amin'ny morontsiraka andrefan'ny nosy. Izay mahakasika ny vinany toetry ny andro fa araka nefa mahazatra anao. Rehefa zoma toy izao dia indro atolotra anao indray ny tahan'ny falitony rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Ahitana tahan'ny falitony rivotra ambony ho an'ny olona rehetra teto Antananarivo nanomboka omaly alakamisy, manodidina ny avy 5 MB izao na avo eny mihitsy aza amin'ny fiatran'ny OMS avokoa ny rehetra voaraina. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina mbola hijanona ho ambony hatrany ny tahan'ny falitony rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Arak'izany dia mila mitandrina ny olona rehetra. Izay ny vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay avy teo eto Madagasikara dia mirary farany herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.